Anisan'ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana ho amin'ny fiverenan'ny mpianatra an-dakilasy ny fizarana ho azy ireo ny tambavy Covid Organics. Manoloana izany dia samy manana ny fandamina ny sekoly tsirairay. Raha ho an'ny lycée Analamahitsy manokana dia nozarana tambavy avokoa ireo mpianatra afa-tsy ireo nitondra taratasy manokana avy any amin'ny ray aman-dreniny mandrara izany. Ity mpianatra iray ity ohatra dia nanambara fa tsy maintsy nisotro ilay tambavy ny tenany na dia natahotra azy. Natahotra kely anatiny voalohany fa avy eo ohatra ny hitako hoe tambavy rangahy io dia tsy maninona dia sotroiko ihany ilay izy fa tsy nalany akory ary fa izany hoe tsy maintsy molesy dia tsy maintsy sotro ihany. Raha ny filazany lalaina raha mananantony Safe Cisco Antananarivo renivohitra dia azo ny iray aman-dreny ataony misafidy ny tsy ampisotro ny Covid Organics ny zanany saingy ilaina ny manamarina taratasy izany safidin'izany. Amin'izay fotoana izay kosa nefa raha sanatria misy fahavoazan'ilay mpianatra dia tsy tompona andraikitra ny sekoly. Araka ny filazany ihany dia efa nahazo fanitsiana manokana ny proviseur ny lycée Ampefilo LMA no ilay raharaha fampodiana mpianatra. Misy ihany anefa ireo sekoly izay mamela malalaka ireo mpianatra hisafidy ny hisotro na tsia ny Covid Organics toy ny tao amin'ny CEG Analamahitsy. Araka ny nambaran'ny Italé dia ny iray aman-dreny ireo mpianatra no mametra izany. Samy manana ny toe-bata mantsy ny ankizy tsirairay hoy izy ka aleo mitandrina mba tsy hisiany olana. Ho an'ny sekoly tsy miankina no tsy dianay kosa dia milaza ny tompony andraikitra fa mbola tsy nahazo CVO akory azy izy ireo. Milaza ihany koa anefa izy ireo fa tsy afaka ny hanery ireo mpianatra hisotro ilay tambavy satria misy amin'izy ireo no mety tsy hazaka izany. No mafisina teto fa ny fianarana kosa nefa tsy maintsy mitohy. I Marcelin Tsarasidy, taleny Office National lampiandraikitra ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana, ONEP, dia nilaza fa somary mifangaro ihany ireo toromarika voarainy ka aleo tsy maneho hevitra. Nizaraina an'le Covid Organics zany ny ankizy isaky ny ankizy tsirairay momba an'io indrindra dia amin'ny maha fiarovana anazy zay zany ny antony izarana ny ankizy tiana amin'ity aretina ty ny obligatoire satria tsisy dikany ny anaovana an'io na ny filoham-pirenena ministra ny rehetra na izay raha miarana anao geste niaraka tamin'izareo niarany sotro daholo tany anaty salle de classe fa tsy hoe sanatria ka anao kobay an'ireo ankizy ireo zany fa tena zavatra tsisy risque io fa vita expérience io tsy hitako izay tsy erovana tsotra ny finanana ny vakinina tamin'izany. Misy amin'ireo mpianatra koa anefa no tsy nanisy olana fa avy hatrany dia nisotro ilay tambavy. Tsy nisakana hoe misotro fotsiny dia izay. Dia fotsiny izy hoe zay tsy afaka misotro afaka tsy misotro fa mila taratasy fotsiny. Natahotra ka satria izy ny tena mangidy be ilay izy dia izay mangidy izay ihany natahotrany.